Itu pada mani tandiana nari, rasai nama lu yang mana lari. Bisa babuari rakani sai, purificava namani mizani. Kumela uwatilaza makau misate, kanyasa misate, misate.
Matuky zay fa mitantany anao Manolo zay asa zao anany Satria sitraka miasambatra anay Mitory fitiavana lany mizany Livana pari tainy asanay Taiwe Taiwe Tamari nanao Taiwe Miaraka miasa Jesus ay Taiwe Manumanatani si Mani Tamau Taiwe Livana pari tainy asanay Taiwe Marina zany mila fitahina tokoa ny zavatra rehetra, ny zavatra atao na indrindrindrindra ny zavatra atao amin'ny tsara amin'ny fo madio sy ny fanahy madio ary ny toetra tsara ihany koa miaraka amin'izany. Raha tsy miaraka manko ireo tsy afaky ny havita zavatra tsara ny olombelona ary indrindrindrindra ny mpanompon'Andriamanitra, fanahy madiolo, saina madio ary toetra tsara. Tsy afaka mandeha mitanila hoe tsara toetra nefa ratsy fanahy. Tsara toetra sady tsara fanahy nefa ny ratsy saina. Ohatrany tsy de misy zay fa matetika ny fisehon'ny zavatra amin'ny fiainana olombelona dia toy ny tsara fanahy izy kanefa rehefa tena loaranao, dinihanao ny ao ambadik'izay rehetrarehetra zay dia anisan'ny olona ratsy. Tsara toetra manko tsara toetra izy fa rehefa dinihanao ny ao ambadik'izay sy ny manodidina n'izay zavatra zay, zany hoe miala am'le fasady ianao dia hitanao fa sady ratsy saina no ratsy fanahy ilay olona. Marina loatra ity teny hirany mahaleo zandriny ity hoe ry Tompoandriamanitra, mila mangataka fitahiana tsika ary mila mamela heloka koa sy mangataka famelan-keloka foana hatrany hatrany amin'ny alalan'ny saina madio, fanahy madio, ny toetra madio ihany koa. Miarahaba antsika rehetra amin'izao mitatao vovonana na eo am-pinanankanina amin'izao fandaharana andao sahiantsika izao. Maromaro ny fanadihadiana ho ataontsika androany ka zay tratra aloha no atao satria tsy hafenona tsaralahady katekista Fleuria. Eny zany tsy adinoko ny mandray anjara am'le zavatra trano vadim-piangonana fa aza matahotra ianao fa tsy maintsy anetana ny akama mbola sahirana tamin'ny fahoriana teo mbola misy école zay koa raha mbola tsy vita aza matahotra ianao fa de hotahiana hoentina eo am-pelantanan'Andriamanitra foana ny zavatra ataontsika. Ny androany dia
maromaro a ny lahadinika, ny famakafakana, ny fanazavana ary ny famelabelarana tokony aseho eto amin'ny alalan'ny zavatra mitranga satria tsy afenona fa tamin'ity herinandro ity ohatran'ny mafana, ohatran'ny hoe misy hazakazaka ara-tosika ny zavatra mitreo eo amin'ny lafin'ny politika ary indrindrandrindra mifampiankina be dia be amin'ny taona 2023 mazava ho azy fa ny fifidianana zany. Ao anatin'izany koa nefa ny vahiny sady hoe antsoina hoe vahiny nefa tompontrano ihany koa satria rahalahy zandry, havana, akama, taiza, tsy hita intsony de maro loatra le ilazana azy. Andriamatoa Arfidy Ramanandraibe zay mpanao gazety, ny ABC angambany zany no ilazana azy, ka mpitandroka tsara ny ilazana hoe tsy tongatonga mpanao gazety, tsy tonga ho mpanao gazety ho azy fotsiny teny Andriamatoa Arfidy Ramanandraibe, fa manana ny traika sy ny hefa amin'izany izy ary ny tena marina dia Andriamatoa Arfidy Ramanandraibe dia maro ny olona manodidina anazy ary izy rahateo moa dia tanora, manana ny toetran'izay ary tia mandalindalina, tia miady hevitra ary tia manazava ary izay zavatra izay no nahatonga anazy tafiditra tao anatin'ny tia tanindrazana, tafiditra tao anatin'ny politika fa rehefa nifanena ny lalana amin'ny rahalahy, zay moa niara-nianatra teny amin'ny CEG Nansana, zay anala BEPC tamin'izany izy niditra 5e, zany hoe zandry taty aoriana izy, fa taty aoriana zany rehefa nihaona tamin'ireny resaka Ravalomanana 2002 ireny dia nifanoditra indray ny lalanay de zany no nitarika anazy, anisan'ny nitarika anazy tamin'ny fanaovan-gazety hoe alao manao gazety, metimety kokoa amin'ny rangahy toy izay manao politika, fa ny politika zany ratsy zany raha mbola eto Madagasikara satria tsy mahita ahako ka mpanao politika ka hoe marina sy mahitsy amin'ny zavatra ataony. Ka manjary ho voafitra koa rangahy, i Arfidy dia ho an'ny tsy mahalala azy dia olona mahitsy, fitenenana, tsy mivilivily ary masiaka fitenenana koa, nefa ny be ronono rehefa atao ihany koa ny kaoty ary zay no naha-mpinamana anay, zay no nifampiakamanay. Tsisy andro tany Madagasikara ka tsy mifankahita izahay sy Arfidy afa-tsy ny alahady ihany angambany fa dia teny taka ny vary sy ny rano teny matetika ary ny fihaonana ny andro hariva no mampalahelo tamin'izany andro zany ka de ho antsointsika izy ho ampidirintsika amin'ity fandaharantsika ity androany, hiresadresaka, hifampidinidinika mba ho fantatry ny be sy ny maro ny hevitra tokony ampitaina amin'ny fandaharana ohatran'izao satria ny fandaharantsika dia tsy mialon-jafy, na iza te hiditra eto, te hiresaka eto dia afaka miditra. Ndao ary antsointsika Andriamatoa Arfidy Ramanandraibe.
mbola tsy maheno ny rahalahintsika fa andaso atsoina tsara. Berehana manko izy iny, efa niteneniko ihany izy teo hoe afaka fefakadiny miantso anao. Davara. Bon, andefa hira ray tsika dia ho atsotsika ihany izy fa aza matahotra. Ity hira ity dia anisan'ny hira ankafizin'ny malagasy aty andafy aty ary rehefa misy fihaonana dia matetika enona ity hira ity. Ny tenako manokana dia nampiasa anazy ity tamin'izaho kandida tamin'ny 2012. Davara hiara-enotsika. Efa ho folo taona no nandazako anao rery tanjo. Taona maro tsy nijereko tsy noeverako afa-tsy miamiko. Da nirongatra tao anaty miala eto ka mila tsy tambitsony. Gasikara malala tany tsy manam-pako. Tsy azo eritrereto na lanja ao anatinao. Any mamy tsy mety adiny tsy magelao ao azonao. Aizay ao ambony be fitino itsilo ny lalanao. Ampiray sy ampitambatra tsy dizy. Gasikara, gasikara. Tanini afikanao tsy majiria. Lala vidrasa nefa nelanelany sy ny aty. Antenay famboleany ihany sy gasikara, gasikara. Tanini afikanao tsy majiria. Lala vidrasa nefa nelanelany sy ny aty. Antenay famboleany ihany sy Ianao dia tany tiako tena tiako ka tsy atakaloko. Arenako sarobe ariko mahitako reo avake. Ianao no nipoirako ary mody levenako ihany ko. Gasikara malala tany tsy manam-pako. Tsy azo eritrereto malanja mbola manatinao. Any mamy tsy mety adino sy tsy magelao azonao. Aizay ao ambony be fitino itsilo ny lalanao. Ampiray sy ampitambatra tsy dizy. Gasikara, gasikara. Nosy tena tikanao tsy majiria. Lala vidrasa nefa nelanelany ihany sy ny aty. Antenay famboleany ihany sy gasikara,
Sitela tinga na pasna alla fichasa che fanela ne bagna si via qui come fanno gli anni Eny ary nakaiza araka ny lazaiko teo manambahitsika ny vahintsika variana amin'ny sakafo angambany na tsy fantatro fa de andraso antsoina indray. Mbola tsy mahazo izy zany fa rapeleko farany davara. Bon, ny ataontsika angambany de ho antsointsika amin'ny téléphone fixe izy dia amin'izay 34 00 403 61. Votre correspondant est en ligne. Veuillez patienter ou rappeler ultérieurement. Misy miantso izy zany. Allô? Efa miantso anao Andriamatora Arfidy. Tapaka ny jiro aty Ambanibe manadinao président de tsy mandeha ny internet. Tapaka ny Jiro. Ah bon? Fitombita tsy maleo ny sampony. Zay le olana io. Efa nadifa nalefany taminao Tamin'inona nalefanao? Tamin'ny téléphone tsotra. Ay, ok are. Tamin'ny numéro-nao iny. Ya, ok. Mandika ny émission-nao. Fa mandika. Ok are, avelako ianao fa miandry ny olona. Ok, mandram-peona, mandram-peona. Zay le atao hoe Madagasikara. Sambina enitsika zay hoe tapaka ny jiro eny Ambatobe dia ny fitombita tsy maleo ny sampona fa de na izany na drany tsy maintsy manomboka tsika satria ny fandarana tsy maintsy mandeha, ny oeraoera hoy le olona zay tsy maintsy mandeha. Bon, iresaka tsika zany aty amin'ny seho sy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny raharaham-pirenena sy ny manodidina an'izany. Raha mahitsika dia tatato tsika nahita zany fisehoana na hoe seho maromaro avy amin'ireto mpanao politika na ireto candidat potentiel ho filoham-pirenena malagasy ireto. Henontsika
za tsy mbola tsy afaka miteny hoe ho candidat nga honorable député Brunel raha za finitra tsara ofo, mbola tsy miteny aho hoe ho candidat Andriamatoa sy teny raha ndrena solony aiko, fa ny azo inona kokoa ngambany ahitsiko kely zay teniko zay dia Andriamatoa Andry Rajoelina dia mazava ho azy ho candidat. Andriamatoa sy teny raha ndrena solony aiko, selon les informations et renseignements qui me parviennent, il sera aussi candidat, très probablement. Autant pour l'ancien et l'ex-président Andriamatoa, ery Rajaonarimampianina, raha ny renseignement sy ny information tonga eniny tena zany amin'ny fandraisana fihaonana amin'ny sehatra ambony aty ivelany ety, ty zavatra miafina ka tsy ho hitany mazava, indrindrindrindra zany hoe raha ao anatin'ny fanadihadiana ianao ary d'autant plus parti politika misy anao, misy ny tenako zany ny eo amin'ny fitondrana, dia mazava ho azy mba mety mahalala zavatra kely ihany any antsefatsefan'ny any amin'ny coulisse na any amin'ny arcane na méandre ny travail de lobbying na ny approche de lobby any ambadika any. Ka eo koa Andriamatoa Ratsirahonana ny teniko ny zavatra mitranga sy ny zavatra eritreretiny ao anatin'ny zavatra miseho. Ataontsika any amin'ny fanadihadiana faharoa zay. Ny fanazavana ataontsika voalohany ary famelabelaran-kevitra ho ampidirintsika eto dia ny resaka miseho hita amin'ny eno sy aman-jery. Ary eny fanadihany amin'ny soratra raha dia matetika mibaribary ny zava-miseho. Mamelà anareo hitantara zavatra kely raha ny amin'ny tenako manokana. Tamin'izany andro tsy maninona lazaina mihitsy hoe tamin'ny andro n'Andriamatoa Ravelonarivo Jean, Premier ministre, rehefa niantso anahy izy nipetraka tany Dubai za tamin'izany andro zany, nisy asa nataoko zany. Nisy asa nataoko tany nivarotra an'itony blindé militaire mobile itony ny asa natao tamin'izany, tsy mampaninona milaza an'izany. Dia rehefa niantso ahy izy, io ny havanareo fa tafiditra ka de aleo raisitsika izy, raisina tanandroa. Raisina tanandroa ianao monsieur Andriamatoa, ary fidy raha manan-dehibe. Miarabanao Andriamatoa Flery Rakotomalala. Tiako moa tena hoe hitsonanao zava-dialogue comme d'habitude, comme tout le monde nitsokanao androany. Atsoko am'izay anaranao zay ianao, na de hoe amin'ny vanim-potoana akapobe ny fifampiatsotsika amin'ny rahalahy de hoe ibainina. Anahirina ny fampiresaka tahaka an'izany eo anaty ny vahoaka
Adzay. Malagasy rehetra fa maneran-tany dia alao ataoko amin'izay fotsiny hoe ny anaranao no ifampiresahana. Tsy afeniko fa somary Miarabanao. miarabanao zandry. Za miala tsiny fa ho atsoko zandry foana ianao satria manjary tsy alezy raha atsoinao amin'le hoe Fleury Rakotomalala fa dia ataovy an'le hoe tsy hoe tsy manaja amin'ny piano tsika fa tsara fantatry ny piano koa fa mifetsoinao anahy dia hoe bainina mba tsy isinony ohatran'ny hoe ambonimboniana be fa aleotsika midina ambany dia ambany dia mitraka mijery ny hafa toy izay tsika miedinedina ery ambony ery dia miondrika aleo mitraka toy izay miondrika. Miarabanao Andriamatoa Arfidy Ramanandray be. Miarabanao. Ary faly mandray anao. Faly mandray anao izay ndao sahy eto amin'ity fandarana ity araka ny efa nazavaiko tamin'ny maro teo dia Andriamatoa Arfidy Ramanandray be tsy izy akory fa rahalahy zandry ny ray tapo fotsiny ngamba no tsy tanteraka fa raha ny fifandraisana dia ny andro hariva ho any no mampalahelo ary ny ao anatin'ny herinandro ny andro alahady ivavahana no ela dia efa tsy andry ny fankahita ny alatsinainy. Izany hoe tsy vahiny ianao eto fa tompontrano ka dia mifaly mandray anao zay zandrilahy amin'ity fandarana ity. Toraka izany koa ny tenako. Toraka izany koa ny tenako faly ataoko hoe mivahiny moa nefa raha ohatra karaka fambaranao teo hoe tsy vahiny ny tena fa tompontrano dia ny tompontrano izany tsy mivahiny za fa dia tonga soa tafaray izany ty somanina. Hafaliana moa izany rehefa mba hoe misy zoky iray aman-dreny mitaiza tahaka izao any alavitra any mahatsiaro amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao satria fandarana dia fandaranao zava-dehibe izany hoe avoasa ao anatina fandarana olobe nitaiza ny tena izany nanabe ny tena izany ka izay ngamba no azoko ambara fa raha misy moa fanontaniana azonao apetsaka dia eto ny zandrilahinao hiezaka hamaly ankitso-po. Tokony ho fantatry ny maro aloha fa i Arfidy Ramanandray be dia tia miady hevitra ary raha misy olona manana memoara amina resaka hoe fitadidiana amina vaky boky na vaky teny na soratra tantara dia anisany toy ny antsoina hoe memoara na ambulante na biblioteky mandehandeha Andriamatoa Arfidy. Ary tsy tonga ho mpanao gazety fotsiny izy satria ao anatin'izay le fiadiana hevitra izay dia tena tiany tokoa ny miady hevitra ary tsy hoe mandoka azy fa hainy Andriamatoa Arfidy Ramanandray be ny manavaka ny hoe mariny iny hevitra iny dia anjaranao no mandefitra raha mahay mandinika koa ianao miresaka aminy fa hainy koa no milaza hoe tena diso iny dia tiako fantatra andreo manko izay zavatra izay satria matetika ary izay no nitondrako anazy hoe manao gazety no mety amintsika Arfidy zandry fa tsy mpanao politika isika. Eto izany dia tsara apetrako tsara mihitsy hoe satria maro ianareo no manafangaro ny asan'ny mpanao gazety indrindra amin'ny fanadihadiana tahaka ny ataon'ny tenanay, tahaka ny ataon'ny zandry Arfidy satria ny fanadihadiana dia tsy mametraka anao andeha omban-dratsy na zaroa fa rehefa vandana dia kary na izy na iza. Izay no fampidirana. Andriamatoa Arfidy Ramanandray be ianao no any toerana mety misy ihany zavatra tsy fantatray aty satria tsy voatery hafantatra ny tena marina izay. Ahoana ny tena fihetsiketsehana amin'ny fomba fanomanana ny fifidianana amin'ny 2024 eto amin'ireto mety ho kandida. Azonao lazalazaina avy eo izy aby no mety ho kandida amin'izany ahoana ny fihetsiketsehana
sy fiomakomanana izy ireo raha mifandinianao azy. Lavalava ihany zay fa de meko 10 minitra mihitsy ianao rahalahy. Misaotra anao amin'izay le hoe fanontaniana izay ny zava-misy moa raha marina raha eto Madagasikara ny ataontsika hoe fifidianana izany ho ana parti politika dia tsy ao anatin'ny vanim-potoana fohy na hoe herintaona na embolana na roa taona mialohan'ny fifidianana no misy izay le hoe fihetsiketsehana izay fa amin'ny ankapobeny ny fanomanana fifidianana dia efa tokony mandeha vao mandray ny fitondrana ny olona anankiray. Izany hoe ao anatin'ilay mandat ray manontolo zany raha ny tokony ho izy no jerena dia efa tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe fanomanana ina moa ny antony mahatonga antsika hiteny izay ny antony dia tsotra fotsiny ihany ny zavatra ataon'ny kandida anankiray manana parti politika anankiray ary nanangana fitondrana anankiray izany hoe ilay fitondrana anankiray mihitsy zany ny zavatra ataony ao anatin'ilay vanim-potoana mandahany no hitsarany vahoaka azy. Ny zavatra mitranga mandritran'ilay vanim-potoana raha 5 ans ilay mandat 5 taona izay 5 taona izay miasa atao ao no hitsarana an'ilay olona izany. Raha ohatra izy ka hoe mbola manapa-kevitra hilatsaka raha ny président amperinasa zany no resahana. Izany hoe ny zava-misy zany dia tsotra fotsiny ihany vao mandray ny fitondram-panjakana ilay filoha amperinasa no manomboka ataontsika hoe fanomanana fifidianana izy. Raha tena izy tsy ilay ataontsika hoe fanomanana fifidianana eritreretintsika hoe ara-politika azy no resahana amin'izay fotoana izay hoe hanao izay fomba rehetra mety ahafahana any amin'ilay toerana sy hahalan'ny tena izay fa ny hoe hanao izay ahatsara ny fari-piainan'ilay vahoaka malagasy, hanao izay ahatanteraka ny velorano sy fampanantenana nomena n'ilay malagasy ary ahafahan'ilay malagasy miteny hoe aiza ho aiza ilay fampanantenana natao, aiza ilay projet an'ilay président-ny république, inona ny vokatra azo amintsika miteny izao eo zany no hitsaran'ilay vahoaka azy. Zay ny amin'iny raha hoanina atsika hoe atoko ndraika tsy eo amin'ilay fitondram-panjakana raha itsika ohatra hoe ny atoko mpanohatra zany dia vao manomboka tsy lany iny atoko politika iny nefa mandeha ny fanomanana ny fifidianana ho amin'ny vanim-potoana manaraka. Zany hoe vao manomboka tsy lany zany izy ka mametsaka ny tenany hoe izay dia mpanohatra ny fitondram-panjakana io dia efa mieritseritra sady ny tenany io relève dia fihetsika atao zany amin'io ny fitsikirana ilay fitondram-panjakana ny fijadradrajana ny zavatra tsy rariny sy tsy mety ataon'ilay fitondram-panjakana ny fiternenana ny zavatra diso ao anatin'ilay fitondram-panjakana dia anjaran'ilay mpanohatra izay zavatra izay izay efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana sahady ny fifidianana. Misy indray aorinan'izay ireo le ataontsika hoe sady fitondram-panjakana izy no tsy le fona hoe mpanohatra izany dia ireo le ataontsika hoe olona vaovao. Afira hoe olona vaovao ny anankiray raha ohatra ka eo na fitondram-panjakana izy, raha ohatra ka mbola tsy nanana antoko politika taloha izy, ary raha ohatra ka mbola tsy mitarika kaserolina maro izy dia afina hoe olona vaovao izy. Misy nainy amin'ireo amintsika miteny izao Jokola Fleury Rakotomalala tafiditra ao anatin'izany ny filohan'ny ARP na dia fa hoe ilatsaka ao dina filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina tafiditra ao anatin'izany Andriamatoa sy teny maromaro izy ireo tafiditra ao anatin'izay ina nataony amintsika miteny izao zavatra azo ambara dia izao raha ohatra le olona ka mbola tsy nanambarany tenany fa hoe irotsaka dia mbola sarotra ny teny fa hoe ilaza zany na hoe anao famakafakana ny mety ho aviny tsy mety zavatra hitraka. Zay ngamba nazoko ambara fa ny zavatra hoe amin'ny ankapobeny raha tianao resahana hoe ny atmosphère post électorale eto Madagasikara no jerena dia tsy dia tena mbola hita taratra loatra izay, tsy dia tena mbola taratra noho ny antony tsotra fotsiny ihany saina ohatra le vahoaka malagasy
mbola miaina ao anatina fahantrana sy fahoriana le voaka malagasy ka tsy de s'intéresse loatra amile ataontsika hoe resaka politika politisianina. Ny zava-misy matsy amintsika miteny zao eto Madagasikara zokolafy lirena Kotomalala de tsotra fotsiny any. Raha ny situation misy amin'ny Madagasikara ata ohatra ka ninona mibaran'ny banque mondiale fotsiny resahana de ny valy polisa en dessous an'ny pauvreté, zany hoe ao anatin'le hoe extrême pauvreté zany na laitsona amin'ny teny malagasy hoe fahantrana fadiralovany. Ao anatina fahantrana zany contre la famille ne pense pas ozy izy ny tena mipady aty amin'ny tanàna aty. Rehefa anao na ankibo mivezivezy mifanahy tsy manana fotoana ieritreretina sy ijerena politika. Mo ny mpanao politika amin'ny ankapobeny raha ny eto Madagasikara ny jerevany tsy de mitovy loatra ny any aminareo any la Frantsa any, tsy de mitovy loatra ny any États-Unis sy ny Europa any, ka hoe ny foto-kevitra, ny tranga-kevitra, ny projet de société anao no entinao hisariana olona entiny ifenao rehefa tonga zay vanim-potoana fifidianana izay, tsy de zay loatra fa aty Madagasikara de hoe ny famitahana ny olonao amin'izay masiny mafidia zany ny somary tapatapaka le fifidia anambanana elatsiny tapahakely fa somary tapatapaka farapelentsika izy manomboka le réseau mako tonga de izy miantso maheno tapatapaka izy teo fa toy izy tompoko le teninao zany tsy andaniny zany raha ny eto Madagasikara manokana no resahana ny mpanambola ny mpitondra isara-baratongo tsirairay avy ny mpanao politika dia mbola mieritreritra ny voaka malagasy fa hoe mbola azo vidina amina resaka valan-kapoaka, azo vidina amina resaka fizaranana t-shirt, azo vidina amina resaka fizarana yaourt. Ka tsy de mahataitra ny olona loatra zany hoe andehanao projet de société na anao fihetsiketsehana hoe izao ny zavatra ho ataonay raha alany eo zay satria mieritreritra rehetra fa ilay vahoaka malagasy ao anatina fahasahiranana tanteraka de tsy manatsaina afa-tsy mbola nikibony aloha ny zavatra ho tafiany vatany aloha ka izy tsy mahavita an'izay ao anatina vanim-potoana fohy no mety lany. Donc ilay tena politika na fifidianana ilay esprit même, l'essence même, les termes hoe choisir, mifidy selon les besoins les olona, selon les besoins les firenena mbola tsy ao ka mahatonga zay le hoe tsy fisina esprit-ana fifidianana na atmosphère post-électorale zay soky firenena Kotomalala. Ya, sotranao ny am'izay ohatran'ny hitako ianao te hiteny hoe marina aloha dia raha mahita hoe mahantra ny vahoaka, ohatran'ny te hiteny ianao hoe raha ny marina zany dia ny mpanambola no mety ho tonga eo amin'ny fitondrana. Aiza avao zany raha ny teneniko teo dia ho za hoe mihevitra ny mpanao politika sy ny mpanambola fa mbola izay no fomba atongavana eo amin'ny fitondrana. Fa tsy zany no mieritreritra an'izay fa azadino fa ny politika tsy statika fa dinamika ary ao anatina volana vitsivitsy na taona anankiray dia maro ny mbola zavatra mety hiova ao anatin'ilay firenena izay mbola mety ampiova ny toe-tsaina sy ny foto-tsainan'ny malagasy. Zay le parametra mbola betabe de raha tsy voafery ireo parametra rehetra ireo izay tena vao tena afaka mametsaka marindrano hoe karazana kandidata takin'inona zany no lany amin'ny fifidianana io. Tsy efa hita sorosorotra ve zay
petrapetrahan'izay le paramètre zay raha ny zavatra mitranga sy eno sy hita tamin'ity herinandro ty fotsiny ka ahafahana malala hoe ohatrohatran'ny takan'izao zany na ohatrohatran'izao ny zavatra mitranga satria ny marina fa ny kibonoana tsy avy tany-javatra zany tadidiko tsara tamintsika taloha rehefa miady hevitra hoe rehefa noana ny vahoaka tsy mahavita miteny fa rehefa voky izy de ny olona nahavoky azy indray ny vadiany tadidinao angamb'izay tsisy tolona vita ao anatin'ny kibonoana ka ny zavatra tiako azavainao de hoe mazava ho azy zany fa tsy hisy ny fidinana an-dalambe kanefa na izany zany efa hita soritra ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao mba tsy tenenako ny zavatra en détail dia tiako mba hazavainao le hoe hitahita soritra zay le zavatra miseho ho amin'ny ho avy satria hoy ianao hoe ny androany ho vita ihany fatrapetsaka ny io. Monsieur le Président, androany jovotero zava-misy raha ampitso andeha ohatra kaikitsika foaro ny zava-misy antsika miteny zao ny fitondram-pizakana kehitriny par rapport amin'ny ataontsika hoe promesse électorale nataony aiza antanina petsaky zay zany manana etona ilay fitondram-pazakana kehitriny ana récupération hoe menany bak istika amin'etika zany ty any mbola parametre zay ahafahan'ny olona hoe raha ny fitondram-pazakana kehitriny de tatakiny ahoana zany ny sansany ary maro ny projet no eritreretiny zareo fa ho atao tselatsela kory zay fa maina de reny vita lalana tany amin'ny raha hiataky etatra tselatsela kory zao de naheno hoe ho atao ny autoroute tana Tamatave zany ny teny aminao monsieur le président fa raha ohatra ka misy zavo mava misy impact amin'ilay vahoaka atonga fitondram-pazakana anankiray na izy any amin'ny dernier moment de adiny le vahoaka tanteraka iray manontolo hoe inona avy reo zavatra misolitika, inona reo zavatra nadavitavy, inona reo zavatra nisafotofoto tao anatin'ilay fiteny firenena sy lay fitantanana an'ilay firenena tahaka ampanao baolina io mpitery baolina ianao anisan'ny mpankafy baolina kitra monsieur le président Frederic Kotomalala ary mahafantatra tsara ianao fa raha ohatra ny ekipa anakiraika ataontsika hoe tena nul izy manomboka ny premier mi-temps ka hatrany amin'ny farany mahazo penalty izy teriny fiafaraka nadresy le ekipa image mijanonao anatin'ilay pisery ray manontolo ary iny ny zavatra atsotsoana sy mahafaly amin'ireo zay le mahatonga nako miteny aminao hoe sarotra ny définira depuis le début ny zavatra mety hitranga raha isika ohatra ihany koa misy candidat izay tsy de mety considéreny olona hoe tsisy mpalala na tsisy mpafanty fa ao anatiny ny vanim-potoana hanaovana zay le ataontsika hoe propagande zay na ny fomba fijoro na hoe il s'adresse de atsapahan'ny olona hoe miatefa ty aminay zany ny fomba fandraisan'ny firesahany vaolana sy famitahany vaolana de atsapahany mety atsapahany be so maro hoe ity ny tena mahafantatranay sy ny sisa de efa mety mampiova an'le taonina sotra za koa mpanohatra anatin'izay vanim-potoana zay koa ny mpanohatra mety afaka midemontre reto any ny propagande hitanareo fa raha ny nataonay de tsara lavitra ary mbola manana projet de société tsara lavitra aloha zao ary zay ary ihany miaraka taminay zay no mahatonga anako miteny hoe
sarotra monsieur le président ia amintsika midivision azy hoe iza ny candidat favori na iza ny candidat tsy favori. na tsy zay le fanontaniana ka tsy zay le fanontaniana fa alefa azoarany tsy zay le fanontaniana fa efa voavalivalinao kely ihany le izy am'le zavatra misoratra am'izao fotoana zao efa mihitahita soratra ihany mety zavatra hitranga aoriana kely eo fa fanontaniana mahalasa manontanitaniny olona ihany ty satria tonga ty ampotitsofina ty le izy manana candidat avy Andriamatoa Arfidy Ramanandraibe amin'ny 2023. ny Arfidy Ramanandraibe namana président de tsotra fotsiny ihany famakafaka ara-politika ny asako. Rehefa manao famakafakany ianao de manao analyse ianao de la situation politique no jerevanao sy adiadinao hoe raha izao ny zava-misy de izao ny zavatra mety hitsanga. Izany ataontsika hoe candidat zany de anjaran'ny mpanao politika ny mirotsaka. Anjaratsika amin'ny manazava azy amin'ny anjaran'ny mpamakafaka tahaka anao tahaka ana manazava fotsiny amin'ny vahoaka hoe raha io de tataky ny ahoana de raha izy tataky ny ahoana mba tsy afa-batsy na olony ilay vahoaka malagasy. Izay anjaratsika raha io ny foa ny mpakafaka manana candidat izy na manana ambition politique izy na manana zavatra ohatratra zay izy de efa foncé bonne tsy afaka mamakafaka amin'ny rary sy nitsontsony izy. raisiko zay teninao faran'izay satria tsy ndray mandeha na indroa mamerina an'izay eto amin'ity fandaharany ity zay vetivety fotsiny misy fanazavana kely tiako entina fotsiny monsieur le président entomboka raisiko zay teninao faran'izay ao satria tsy ndray mandeha na indroa satria hitako mihitsy hoe ny fampitaizitsika ary ny fampizara tsaika sy efa anyka misy foana ny tavela amin'ny lasitra ifampitaizana satria ny taiza tsy voatery avy amin'ny zoky any indrindrindrindra fa hoe manana zandry manatsaina. Raha ohatra ianao mpamakafaka na veriko matetika eteto zany tokony mamahana ianareo miaino ireny mpanao politika zay eritreritry no ministra eritreritry no filoham-pirenena fa ny zavatra ampidirina anatin'ny sainareo dia tsy mpanao gazety izy fa mpanao politika izy no miresaka aminareo. Ny mpanao gazety ary zay no navaliko ny olona zandry lahy hoe tsy mino raha am'izao fotoana zao Andriamatoa Arfidy no andeha hanana candidat ka nohana candidat fa mpamakafaka izy ny any aoriana any no tsy fantatro satria raha mpamakafaka ny fiainam-pirenena na ara ekonomika na raha politika de tsy tokony irona mizatsy na zaro. Zay tsika alefaso ny fanazavanao zany. Misy zavatra monsieur le président tiako azavaina fotsiny teo mikasika an'le hoe ny zavatra mety hitranga sy ny zava-misy amin'izao fotoana. Raha araky ny allusion nataonao teo de hoe tsy fisian'ny démocratie eto Madagasikara izany hoe ny tsy fahafahan'ny olona zany midina an-dalabe tafiditra ao anatin'ny zo fototsy ny olona mantsy aneo ny heviny. Ny tsy fahafahan'ny olona maromaro amintsika mitezona nareo fodron'olona nareo mpiasa mpanjakana no migrevy mitokona tsy miasa no ny antony maro mitranga eto amin'ilay firenena ary na ny magro ara ny tselatsela zay fa tamin'ny faraparan'herinandro iny dia nakatona tanteraka mihitsy. Izany hoe midika zany fa tsy sintsony ny faneo-kevitra tsy eny an-dalambe fotsiny fa na ady ao anatin'ny magro arany. Azo ampiana nefa fa ny zava-misy de izao isika eto Madagasikara tsy miolon'olona fotsiny hoe miaina amina nositsika de zay revy ataotsika eto amin'ity tanànatsika ty sy ny filinana mandeha eto de hoe atsika dolidoly io tsisy mahita io tsisy mpafantatra io fa mitodika aty Madagasikara no maso zao tontolo zao. Azadino fa ao anatin'ny firenena mikambany Madagasikara ary ireo firenena rehetra maro maneran-tany de manana solotena maseho voy eto Madagasikara izay mampita ny zava-misy rehetra any ivelany rehetra any. Raha ohatra ka hitohy
ny ataontsika hoe tsy ahafahan'ny olona maneho hevitra izay na any anatin'ny radio sy ny hainao manjery mpanjakana izany na eny amin'ny arabe izany dia tsy maintsy hitady fomba foana ireo olona ireo ahafahana maneho an'izay heviny izay ary izay no olany satria rehefa tsy afaka le olona anankiray dia tsy fitoranao rehefa avy eo tahaka an'ireny kokoto military ireny lasa mipoaka le sarobolany rehefa ohatra ka hoe tsy hainao no mipose an'le izy araka ny tokony ho izy. Tsy vitan'izay ihany koa fa ireo firenena ivelany tahaka ny nambarako teo dia mandeha fepetra ireo. Amintsika teny zao dia nanambara ry zareo vondrona Europiana tahaka izany koa ny masivo Amerikana sy ny Frantsay fa hatreto aloha zany jusqu'à maintenant dia mbola tsy misy mihitsy ny fanapahan-kevitra ireo firenena lehibe zay mpiara-miodina antoka Madagasikara sy mpanampy amin'ny Madagasikara rehefa tonga zay ny fifidianana. Iza ara zany no anampy ara-bolany Madagasikara, iza no anaramaso any zava-misy eto Madagasikara raha ohatra ka hoe miziriziry ireo olona ireo. Izay zavatra mitanga ataon'ireo olona ivelan'ireo dia tsy maintsy manery an'ilay mpitondra fanjakana mazava ho azy na ankolaka izany hoe rectifieo ny tiranareo, amboary ny familjanareo raha tianareo mbola hiaraka aminay. Tselatsela akory zay ny masivo frantsay vaovao vao tonga nipetsaka somoniny eto Madagasikara dia nampahalala mazava mihitsy ny situation fomba fijery ny za Frantsa ny zava-misy eto Madagasikara ary nilaza fa mana ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara ireny rehetra ireny za mino ankoatran'ireo fiangonana eto Madagasikara ankoatran'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny sisa dia tsy maintsy manova ary anova tsikelikely ny politika eto Madagasikara dia ahafahana manana fifidianana serette zany hoe fifidianana hoekeny rehetra, fifidianana madio mangarara ary hoekeny rehetrarehetra avy amin'ny alalana parametra be da be, facteur be da be no ahatongavana amin'izay situation zay satria raha ohatra ka hoe raika amby valopolo isan-jato mahantra eto Madagasikara amin'izao fotoana no mbola hisy indray korotana na fikomina na aorinana mialohan'ny fifidianana dia ho loza no mety ajoantsika menakavy. Izay mahatonga ako ary za moa zay mahatonga na miteny sa mpamakafaka ny zavatra ataony mpamakafaka dia zao gouverner tsy prévoir foana hoe raha misijiry amin'ity ny olona anankiray na ny fitondrana anankiray dia aiza lalana mety hafarany lay firenena zay hiafarany le firenena izay tsy maintsy jerentsika menakavy izay mety hafarany le vahoaka malagasy zay tsy maintsy tsinjovintsika menakavy fa raha ny ahalany antsika fotsiny au dépens zany hoe mety nanditra ty revi ty ka na iza maty na iza mikorotana na iza zao dia zao izay manana tafika na izay manana zao na izay hitondra ny olona iny hidina eny an-dalambe ampanekena zay ampiasa mercenaire na ampiasa mercenaire dia ho zava-doza no hitranga ho an'le vahoaka malagasy. Ny olona tsy misafidy zany dia mialatsiny aminao ako fa olona sahirana efa nanana mpampianatsy tsika Madagasikara zokolafy Kotomalala zay resaka ohatra ny filoham-pirenena Era-Jonary Mampianina zany filoham-pirenena Era-Jonary Mampianina zany tamin'ny 2024 raha ohatra ka nisy nisakoroka nitranga raha nisy fidinana an-dalambe nataon'ny mpitondra fanjakana tao anatina fanoherana zareo solom-bahoaka 7 mpitondra fanjakana reo fa tao anatin'ny fanoherana nanohitra zany fitondram-panjakana ny filoha Era-Jonary Mampianina izany dia zao raha toka niziriziry tamin'ny heviny za filoha Era-Jonary Mampianina zany dia sanatria ny vava tsy haiko ny zavatra mety hitranga teto amin'ity Madagasikara ty raha ohatra ka tsy nanaiky ny tena ny zara fahefana tamin'ny mpanohatra ka dia nampitirina tao hiaray tatana ireo mpanohatra tamin'izany fotoana zany dia tsy haiko ny vokany fa ny zavatra vokany hitatsika menakavy dia hoe tonga somatsara
tany amin'ny fifidianana ary tonga tamina fifandraisan-tanana izay hoe akafitsiana nahitana ohatran'izany taty Afrika teto Madagasikara. Lesona lehibe zany, efa hitantsika zany, efa nananantsika zany, ka inona indray no tokony mbola antony iverenantsika any amina sehatra hafa. Eny ara fa fanontaniana iray farany no anontaniako aminao. Naka nitenin'ny communauté internationale ianao manko a, marina tokoa fa surtout ny Union européenne dia malaina dia malaina hanome vola ny satria zareo mpagnome manko hanome vola na hifinanse antsika amin'ny fifidianana. Ary fiatsaram-belatsinga mandray zay no lazaina ny fifandraisana amin'ireo Amerikana na Frantsay sy ny Union européenne reo amin'izao fotoan'izao satria maro ny marodrefy tsy voaraka. Niresaka an'zareo ianao ka tia fantatra hoe ahoana ny fanadihadianao ny zavatra nitranga tamin'ny Andriamatoa ministry ny raharaham-bahiny malagasy, ahoana ny seho sy ny endriky ireny zavatra ireny sy ny fotony. Andriamatoa Arfidy Ramanandriabe. Ny azoko ambara angamba ny namana zoky président Firako Timalala dia tsotra fotsiny ihany. Raha ny hevitro manokana aloha voalohany no teneniko voalohany dia zao, dans les annales des histoires tsy mbola nisy ohatran'ireny teto ambony tany. Maneran-tany a ny lehibe ny diplomatie ao amina firenena anankiray dia ny président ny république. Rehefa mandeha président république hoe mandeha akavia tsika dia mandeha akavia zay, mandeha akavanana tsika dia mandeha akavanana zay, andeha topovoany tsika dia mandeha topovoany zay. Ka raha ohatra ianao ka manaiky ho ministra ho tompona andraikitra ao anatin'izay fitondramon'ilay président ny république, tompony teny farany amin'ny resaka démocratie zay, ty manaraka ny teny ianao. Tsisy resaka betabe zay azafady. Faharoa manakaraka zany dia zao, ny position ny Madagasikara vis-à-vis ny zavatra mitranga any Ukraine any sy ny zareo Rosiana dia efa clair et net, efa mazava be. Efa nanambara zany ny président ny République Malagasy fa itsika dia tsy miditra amin'io fa kosa tsika mijanona ho neutre. Izany hoe tsy manome hevitra hoe amin'le condamnation no resahana amin'izay tsy fanomezana hevitra zay. Le condamnation atao amin'ny zareo Rosiana. Zay no izy. Tsy vo izao ny ministra Andriamandrato no nisy atao an'io fitondram-panjakana io, fa ministra izy tamin'ny resaka fitantanam-bola ary efa tamin'izany fotoana izany ny efa izy zay no position any Madagasikara. D'ailleurs vao nanomboka tany am-boalohany vao nitsanga ny fitondram-panjakana ity tamin'ny vanim-potoana nanaovan'ny président Andry hoe investiture teo mamasina dia efa nangarangana izany hoe fitanilana amin'ny zareo Rosiana izany tamin'ny fanehoana ireo fitaovam-piazina fahoazony tany amin'ny zareo Rosiana, tamin'ny fanehoana ireo hélicoptère, ireo fiara tsy mataho-dalana ary ireo malaky mikozy avy any amin'ny zareo Rosiana. Ny dikan'izany dia zao, en connaissance de cause n'ilay ministry ny raharaham-bahiny, donc je ne crois pas hoe tsy nafantatra izy dia lasa niteny teny foana. Zay ho an'ny hevitro manokana. Ny ministra raharaham-bahiny tamin'izy teny fanao gazeta ny public izy no manana an'izay proof zay raha misy proof zay, verbal ve zay, antsoratra ve zay. Raha misy tokoa zay tokony avoakany ampahibe maso ahafahany manadio ny tenany. Ny mpitondra fanjakana malagasy kosa izay dia tsotra ny anazy ny fanehoan'ny hevitra dia ny fanalana tsotro zao an'ilay ministra Tsarandriamandrato zany izay mitika
fa tsy nanaraka ny baiki-pitolomana, tsy nanaraka ny cahier des charges sy ny politika nalijoroan'ilay fitondram-panjakana ny nataony ity ministra rambahiny ity raha ny resaka rosianina sy ny ukrainiana ny jerena telo tsoahany izy. Zay zany le version anankitelo. Eny ary Andriamatoa, eny zandry lafa dia mahafinaritra amin'ny korana sy ny dinidinika fa hiditra amin'ny lahadinika sy ny famelabelarana manaraka isika ka inoko fa hanaraka eo ihany ianao ka dia metraka veloma mandram-peona mametraka veloma tokoa tenako namana président Juppé Fleury Rakotomalala ankavarina foana no hiarabana hifampitafatafana ary anaovana veloma tsika menakavy indrindra fa itsika menakavy any Dilambato any makasitsaka makatelina tompoko lazy tompo vavy reza tsisy tompoko veloma. Inona ny hira tianao alefa aloha angatanao alefatsika? Tonga de kompenao hoe inona le hira tonga de reny tena tsy arevatsika tanàny reny tonga de le gasikasy tonga de le ohatsinitsy inona ohatra fa hoatolotsika ny efa nalefako le gasikara teo fa inona ny tianao zany? Ay raha misy hira anankiray zany mba hoe tiako alefa raha nananao le izy monsieur le président nefa mino ako a fa tsisy hira tsy anananao zany a de valio ankira any amiza io iza moa ny valio ankira lasarotsika dao ary
Eny ary a, hiditra amin'ny vetikevitra anankiray tsika faharoa ny resaka mahamenatra nefa ny atao ahoana fa de zay no avy amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-karena. Mafy, donne-moi le sucre s'il te plaît. Fitiavan-karena ary fitiavana fiebebona eo amin'ny sehatrin'ny fiarahamonina ny zavatra fototry ny ady sy ny fifanenjehana, fifanaratsiana ao anatina, merci mon amour, ao anatina atoko na fikambanana atoko 3, 4, 5, 6 tsy fantatro firy miaraka ao ry zareo. Ny tinambara dia raisiko sady ndramiko ny tenin'ny Zandrilahy Fidèle Razarapiera. Tsy tonga mpanao gazety fotsiny tamin'izao koa izy iny. Efa ela ary nanana ny lalana nandehanana. Ka raha ohatra Fidèle no miteny hoe inona moa ny antony hanonganana ny fitondrana io? Fa taka ny manga masaka io, masaka potiny de milatsaka fotsiny, de izay mahay mitaty azy no mahazo azy avy eo. Tena hevitra lalipaky zay fa ho an'ny tsy mpandinika, tsy mahay mamakafaka ary indrindra manadiady araky ny tenin'ny Zandrilahy Arifidy teo, ny amin'ny hoavy miainga amin'ny fototry ny omaly, miainga amin'ny seho androany no ahafahana mandinika
sy maminany ny ho avy. Taky ny mangalatsaka hoy izy. Inona ny zava-doza indrindra ary antsoina farany tena atahoran'ny fitondrana n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany, na parti politika io, na groupement politika io, na plateforme io, na indrindraindrindra fitambarana parti politika na fikambanana politika mitondra eo amin'ny fitondrana. Ity farany ity no miseho eo inona izy teo eo amin'ny fitondrana malagasy. Tsara ho fantatra fa tsy tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy nisy groupement politika maromaro niaraka taminy sy nanohana azy. Maro ireo naisaka, tsy teny fotsiny aho zao anisan'ny voaisaka voalohany tamin'izany andro zany dia nisorotena tany amin'ny CENI Andriamatoa Feno. Mety tsy mahalala an'izany nareo fa zay ny ilana an'le mémoire rehefa manao an'itony zavatra itony ary mila mahafantatra mipitsopitsony. Maromaro no naisaka, maromaro no tsy nahazo lapa ary maro ihany koa, misy ihany koa, mba tsy teneniny hoe maro no nitsoaka andaharana ao anatin'ny zava-miseho. Zava-doza ho an'ny mpitondra, zava-doza ho an'ny fikambanana politika na fitondrana politika ny fisaraham-bazana ao anatiny. Antsoina amin'ny terme teknika hoe implosion. Zany hoe rehefa io ady an-trano, ady ao anatiny io no miseho, ka hita miseho amin'ny haino aman-jery rehetrarehetra, dia mitonga amin'le tenin'ny fidèle hoe Razarapiera hoe mangamasaka io, tatazana fotsiny ny fotoana ilatsahany tsy fantatra fa rehefa manga masaka tsofin'ny rivotra kely dia vita. Samy mahafantatra an'izany ny rehetrarehetra. Hevi-dalina iny fanenjehany ity izy moa tamin'iny tsy nidina teny an-dalambe, tsy anjaran'ny mpanao gazety ny midina eny an-dalambe, kanefa naizanona tsy izany kosa aloha mandray rony amin'ny fidèle satria sady efa député izy. Iny zany aferan-jareo ity iny fa ny tenin'ilay fidèle dia hoe mangamasaka io latsaka ho azy. Tena marina iny. Inona ny zavatra mitranga? Rehefa maheno ianao hita eny amin'ny haino aman-jery, matetika dia aloha tonga dia tsorona hoe raha misy amin'izao fotoana izao olona tena hala ny vahoaka, tena hoe vao maheno ny anarany ny olona na mangovotra na frictionné na tonga dia tsy fitiavana fotsiny izao, ny andeha hitatata teny amin'ny Facebook angamba no tsy ataon'ny olona no fatahorana, na andeha hanoratra hitabataba eny amin'ny haino aman-jery, fa ny zavatra itovizan'ny olona amin'izao fotoana izao dia ny resaka BM sy ny resaka Pablo Escobar. Ireo olona ireo no foto-dresaka ary tsy mba misy resaka na iray aza ka hoe mitondra any amin'ny zavatra pozitiva na hoe tsara kokoa ka mety ataon'ireo olon'ireo. Tsy anjarako miteny hoe mety na tsy mety no ataon'ireo olon'ireo fa izay ilay resaka sy izay ilay seho
tranga. Anka na ao anatin'ny parti na groupe de parti mapara sy ny RD dia voateny matetika ny anarany Andriamatoa, anaran'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ka nahatonga nga Paul Bera nanome fatezerana mihitsy ary io mety afara amin'ny hoe na i Lalatiana na izahay minoa maromaro nareo fa ho avy zay fotoana zay. Rehefa ty amin'ny resaka zay mety hivelomana indray, zay mety ahafahan'ny sasany mivelatra ao amin'ny ao anatin'izany atao hoe asa, dia matetika voatonontonona matetika ny anarany Andriamatoa Mamy Niaina Ravatomanga. Eo zany le zavatra miseho hoe ireto olona reto zany ny tompon'ny tanàna ary ny zavatra tena hoe mamoetra ao anatin'le zavatra miseho ka mampimenomenona ny eny fa na de ny ao anatiny ary. Indrindrindrindra fa ny vahoaka mandinika ty ivelany, ny sarababem-bahoaka zany, na ny opinion politique en général, na ny opinion publique, surtout ny communauté internationale, de matsapa fa ary mahita fa atahorany Andriamatoa Andry Rajoelina inga Mamy Ravatomanga indrindrindrindra ka anika malaina dia malaina ireto communauté internationale androso amin'izay zavatra tokony hirosona eo amin'ny zay tokony azo atao amin'izany atao hoe fiaraha-miasa amin'ny firenena malagasy. Ireo anaran'ireo no miverimberina. Ary raha ohatra ianao zany mandinika indray ery amin'ny Eno Aman-jery, anaran'izy indray no voatonona ary voaenjika isan'andro. Matetika. Raha sanatrian'izany ary angamba mety hoe mandefa rivotra na sendra hoe mihevina mafy, tsy fiarovako an'le olona, elako tsiny, tsy miaro aho. Dia voasoratra matetika ery amin'ny fanaovan-gazety voalohany indrindra Andriamatoa Andry Rajoelina. Faharoa, miaraka mitovy Ramatoa Rina Rakotomanga sy iza moa le madama Rakotomanga ankiray, Rakotomanga tena adiniko azafady, Lanto Rakotomanga. Tsy misy fotoana ka tsy miseho mivoaka gazety ndray amin'izy telo ireo. Ny zavatra dinon'ny patron de presse, ireny patron de presse ireny. Zao ne, raha ohatra zao le mpanao gazety anankiray manana patron de presse maka tombotombony sy ranondranony ao amin'ny fitondrana, ohatra hoe tompon'andraikitra ambony any amin'ny fitondrana na mifanakaiky ny fitondrana rehefa misy tsy tiany ao anatin'le gropy politika miaraka aminy de palany avy aty ambadika de ny mpanao gazetiny no irahany hoe tio avoay any aminareo fa tsy mety avoaka aty aminay. Mifampiresaka tompoko ny mpanao gazety, mifampiresaka. Ary ny tena tsy fantatry ny patron de presse de zao tsy maintsy tonga any ampototsofin'le olona siblena foana
ny renseignement sy ny information hoe izy zany tompon'andraikitra ao anatin'izao zavatra na ity zavatra mipalan-dranona na mitifitran-dranona ity. Eny fa na dia BM ihany koa ara voatifitra ery amin'ny sehatry ny ainy amanjery ery de fantatra ihany rehefa ataon'ny fanadihadiana sy ny fampiresahana sy ny fampidiniana hoe iza no mitifitra sy mipala azy. Tsy ny mpanohatra no mitondra ny zavatra eny amin'ny ainy amanjery na ny gazety raha ty an'ny Facebook de inoko zay fa ny mpitondra ihany no afaka manome tsy paipaiky na mametrakely ho an'ireto mpanao gazety dia mivoaka ny momba olona anankiray. Eny fa na de nandefa rivotra fotsiny ara ho aho de mivoaka zany. Na tranony hoe tena tsy ambaratelo anatra ho an'ny mpitondra manaraka zany fa na teo aloha raha victime an'izany koa. Inona moa ny avantage ny mpanao gazety takanay? Zay tsy poroan'ny zatsy na poroan'ny zaroa fa rehefa vandana de kary. Dikan'izany ho an'ny olona mahay mandinika, ho an'ny olona mahay mamakafaka, tsy manana ouverture d'esprit, madio saina, madio fanahy, madio toetra de afaka miresaka aminay na izy na iza, na mpitondra izy na entina, na mpanohatra izy na iza na iza. Amin'ny alalan'izay no azahoanay renseignement plus no ilay filoham-pirenena, plus no le olona concerné, plus no le olona manoratra an'le izy amin'ny gazety. Satria raha ohatra ianao andeha hiresaka any amin'ny ohatra hoe la vérité, tonga de efa fantatry ny olona hoe iza ny patron la vérité, limitena zany ary misy zavatra tsy azonao resahana mihitsy any. Mazava angamba zay. Zay no azoko tenenina any amin'iny hoe niady an-trano no dangereux indrindra ary zay ny zavatra miseho am'izao fotoana izao. Sotro kafe kely aloha vetivety satria tsy aferina fa ny kafe de coupe fin. Mijery ianao, mandinika ianao, fanenjika ary ao nefa manambana ny sitaka andarana. Vao malomaly tamin'ny zoma, Andriamatoa, izy teo, Andriamatoa Brunel no miteny fa tsy misy asa vitan'ny tompon'andraikitra ozy fa ny oeraoera, ny fihetsiketsehana no betsaka. Zay miseho misy ndao alefatsika fihetsiketsehana fotsiny no betsaka fa tsy misy mipaka amin'ny vahoaka eny fotony. Ireo lazaina fa tsy mahatanteraka ny asan'ny mpanatanteraka. Fihetsiketsehana fotsiny no betsaka fa tsy misy mipaka amin'ny vahoaka eny fotony. Ireo lazaina fa asa fampandrosoana dradradradraina ambony latabatra. Tsy ny fanovana governemanta ny olana fa ny fahavononana ireo mpanatanteraka anao ny asany maika sy lara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Tena ilaina ny fokoana-doha hoy nisy olombavambahoaka Brunel Razafintsandraofa androany. Zay ny tenin'Andriamatoa Brunel Razafintsandraofa tamin'ny
Zoma. Fa io Zoma io ihany koa dia niteny ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Efa nazavaiko ny amin'ny Andriamatoa Brunel hoe inona ny dikan'ny zavatra teneniny iny, fa ho aza avaiko koa tsika miteny izao ny tenin'ny Andriamatoa ny ray aman-dreny Norberlala Ratsirahonana. Dahoara aloha enoana i reportage. Dahoara tompoko. Misy fampandrosoana mihitsy eto amin'ny firenena raha mbola mitohy ny fitrandrahana sy fandroanana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena izay mirongatra amin'izao hoy ny Front National ny antoko avia Norbert Lala Ratsirahonana androany nandritra ny fameloma-maso ny antoko avia tany Vangaindrano. Mila apetraka eto amin'ny firenena ny tany tan-dalàna hoy Norbert Lala Ratsirahonana. Sy fampandrosoana mety valina tsy misy na kely azy raha tsy misy ny fanjakana tsara tatana na ny bonne gouvernance. Misy harem-pirenena tsika nefa mibetsaka ny mpangalatra ny harem-pirenena. Samy inona moa no firenena zany amin'izao fotoana ny resahany. Amin'izao fotoana ny resahany dama samy mandretsika rasana ny volamena tarehy telo amby fitopolo kilao enina amby telopolo kilao roa amby roapolo kilao efapolo kilao ray kilao lasa tsika zay ale. Ianareo amin'izay a. Ianao zany tamin'ny voalohany maheno anao hoe misy tomobile 4x4 vaovao nomena gratuit nga izany ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Zao aloha ancien président intérimaire izy, marina intérimaire fa mizohira ny avantage amin'izany. Ary tsy 4x4 anankiray fatim-by ary mandeha matotra an'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana eo anatrehan'ny raharaham-pirenena ka mety ahapotika ny fiainam-bahoaka sy ny fikambanana politika izay tarihiny. Zao tsy indray mandeha ny indro no mampita eto hoe rehefa manao politika, manao an'itony asa itony, politika zany Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana, manao an'itony asa fanaovan-gazety itony dia na misy ary ny observation certes acerbe, virulente, exigeante, mais ô combien pertinente ataonao dia tsy maintsy mipetraka foana ny fifanajana. Marina fa ny fitenenana ny masika fa ny fanajana tsy maintsy mipetraka foana. Ny tiako tenenina dia zao, tsy manahirana ny miteny ny zavatra mety sy izay hoe talenta ananan'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana. Eny fa na dia miresaka aminy ary tsy olana amiko ary inoko fa tsy olana aminy. Tandremo indian'ny Norbert Lala Ratsirahonana dia tsy ao anatin'ny atao hoe fanatisme, ao anatin'ny esprit, manana ouverture d'esprit izy aloha, fa le analyse politique zay ananany tena hoe pointu et souvent pertinent et percutant. Ka raha tsy maharaka an'izay ianao dia aza miresaka amin'gany Norbert Lala Ratsirahonana na manao politika miaraka aminy fa dia arary fo eo anao ary tsy ho zakanao ny dozy.
rehefa lasa Andriamatoa, Pasteur Richard Andriamanjaka, dia ny kafenina fa zany ny baromètre taloha tamin'ny politika rehefa miteny izy hoe vita io dia vita ny anarana io, na miongana na tonga eo amin'ny fitondrana le olona. Inga ny ray aman-dreny Norbert Lala Ratsirahonana no nandova an'izay lova lehibe navelany Andriamatoa Pasteur Richard Andriamanjaka zay. Samby nahita isika tamin'ny 2009 ny fomba nametrahany any Andriamatoa Andry Rajoelina. Samby nahita isika ny participationy tamin'ny 2018. Saky tena manko hoe saky hanao émission spéciale momba anazy hoe mbola ilaina Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana ny amin'ny 2023. Ary tao anatin'izay any saky teny fefa niteny 2 mois 3 mois de cela hoe zay lalana isy any Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana no lany filoham-pirenena. Tsy tadidinareo zany fa niteny an'izay rehefa nanao analizy. Ka izao marina loatra ny teniny raha niteny izy tamin'ity fandarany ity, tamin'ity izy tany avy Angandrano ity hoe izay fitondrana ialanay dia miongana. Ratsiraka Didier, Marc Ravalomanana. Io fialana amin'ny fitondrana io dia alao azavaiko. Afahanareo mandinika tsara fa mety hitenareo hoe io ndray nga fleury fa ohatrany mandokadoka nga Ratsirahonana. Ilaina fantatra ny tantara ary ilaina manaty aby. Zao parametra telo tompoko eo anatin'izay. Raha tsy heninao ny ressenti ty tenenako azy fa ny zavatra miatrain'ny vahoaka, satria matetika dia ao anaty fitondrana ny ekipa sy ny groupe ny Andriamatoa Ratsirahonana, sady mpametraka izy no mpanala. Mais cela ne veut pas dire que c'est un traître, non. Tsy misy mariazy mandrakizay ozy izy fa rehefa tsy mifanaraka dia mifampitso-drano ary zay ilanay dia miongana. Tokony hizatra amin'izany koa tsika rehetra. Tsisy mpivady hiaraka mandrakizay fa rehefa tsy mifanaraka dia mifampitso-drano. Indrindra fa samy mbola bôgôsy. Ohatran'izay ny tiany Lerangaty tenenina hoe tiany Ratsirahonana tenenina hoe ary tena mivizeny mihitsy hoe tsy mamenatra miteny an'izany ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Vao malomaly fakomaly Andriamatoa Prunel ny teny hoe tsy mahavita ininona fa fihetsiketsehana betsaka. Tsy maintsy heninao zany parametra voalohany ny zavatra ao anatin'ny sain'ny vahoaka, ny fiainan'ny vahoaka, ny zavatra manjon'ny vahoaka, miadana ve sa faly sa mandrendrindra anaty ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Faly amin'io fitondrana io ve ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Nga Ratsirahonana anisan'ny olona manana expérience an'izany, hitany amin'ny indicateur maromaro zay talenta manokana ananany, zay tsy ho teneniko eto hoe inona fa misy zany ary reny mahatonga ana amin'ny tenen'ny Gaiarfid hoe efa hitakita ihany le zavatra mitranga fa il ne voulait pas s'engager
Pourquoi? Parce que angambany izy mety matahotra izy ho diso, fa eto indray zany eto amintsika tsy matahotra ny ho diso, miala tsiny ary efa mitenitsika hoe engany mba ho zany diso. Misy paramètre maromaro, misy indicateur maromaro hitany Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana ao amin'ireo vahoaka ireo. Hoe zao zany ny fandehana. Faharoa, eto amin'ilay fanaovana politika amin'ny ankapobeny, ny fifampitondrana ao anatin'ny gouvernemanta na ny fifampitondrana amin'ny ankapobeny fotsiny. Nisy minisitra iray izay, tsy tononiko ny anarany. Nangataka démission izy io fa nirefusena. Ary efa saika hijanona mihitsy ianao, fa tsy fantako zay zavatra nitranga tao aloha, fa nisy promesy angaha amin'ny resaka fitantanana. Satria inga minisitra zany dia boîte aux lettres fotsiny, fa zay mety tokony ho fanapahan-kevitra araky ny foto-drafitr'asa, araky ny budget zay natao, dia tsy izy akory no manapaka azy na ny departementany fa ny ambadimbadika any. Eny fa na dia ny hisafidy ny entreprise hanao ny asa ao anatin'izany ministera zany, izay tsy ministera kely raha ny foto-drafitr'asa amin'izao fotoana izao, ministera ngeza be. Bloqué quelque part any le izy, tsy izy akory ny tompo-kevitra. Azoko an-tsaina ny ao anatin'ny eritreritry Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana, manana minisitra anankiroa izy, fa tsy mivelatra araky ny maha-minisitra azy ireo minisitra anankiroa ireo. Zao ny plan de redressement any Air Madagascar. Olona tsy minisitra ary misupplanter ny Air Madagascar tompoko no mahavita mitenir tête ana ministra nommé. Inona ny zavatra miafina ao ambadiky zany zavatra rehetra zany, entre autres ny Madagascar Airlines moa izy teo, tsy fantako marina ny anarany. Fa ny Air Madagascar zany dia ny logistika rehetrarehetra ao am-pelatanany dia exploitena compagnie privée anankiray. Inona ny zava-miafina ao ambadiky izany? Tanatana ohatran'ny vorokely ny ministra miandry ny filoham-pirenena na ny premier ministra manapa-kevitra amin'ny plan de redressement izay apetraky nga ministra. Takan'izany ihany koa angamba ny any ambadika any, any ministera mine any, vao manomaly nga Brunel, fakomaly ny teny hoe gidragidrany zany machine miasa any aminay zany ozy, ny production orifera ataon'izany ozy izy gidragidrany. Te hiteny izy hoe mety possible mahavita 100 na tsy haiko kilao na tsy fantatro, fa gidragidrany ozy. Iza ny mampiasa an'izany? Mividy an'izany ve ny banque centrale? Ary teneny nga Ratsirahonana mihitsy hoe lasa tsy fantatra ry, tsy fantatra ry. Les petits reny 73 reny tompoko ray aman-dreny. Ce sont les petits. Mais les gros, ils ont les moyens d'expédier.
Autant par bateau maintenant que par avion. Zany hoe mahita zany tsy mahatsapa Andriamatora Tsirahonana ao anatin'izay le paramètre faharoa zay hoe tsy mety ny fiaraha-miasa fa hiara-potika, hiara-gadagada amin'ireo tolon'ireo tsika fa nantao amin'ny coffre ara tsy hitany nalehany to ohatran'ny mikatso ny afera tsy fantatra hoe iza ny nakan'io. Fa ny zavatra fantatra dia misy minisitra kalabe tapoka fotsiny eo ary feno 4x4 maintimainty matanjadalana, matanjaka manko ny tanàna, manjakazaka ny vola tsy fantapehiviny. Mandeha ny tsindrialika, mandeha ny pression ary mandeha ny intimidation. Tsapa Andriamatora Tsirahonana hoe efa sangy mihoatra ny loko kosa zany fa aleo fa tsy maintsy hiteny aho. Je lis dans ses pensées, mais cela ne veut pas dire que ce qu'il pense, le conditionnel est de rigueur. Donc, izay paramètre faharoa zay, ny vahoaka, ny fiaraha-miasa, amin'ny tsy fanarahan-dalàna, ny zavatra tsy milamina, ny tsy fifampitokisana, ary indrindra ny respect ny parole donnée toizantsika. Ny paramètre fahatelo dia ny communauté internationale. Rehefa reo no feno ka mamaly negatif daholo dia feno ny fepetra ahafahanao miala ao anatin'ny fitondrana na minisitra ianao na tsy minisitra. Ary rehefa ireo telo ireo no feno ny vahoaka mandahanao fa tsy manao manifestation izy fa ho avy ny fifidianana, ny fiaraha-miasa tsy mety fa efa miteraka ady an-trano ao anatiny eo, misitaka communauté internationale aoketry andaniny manao ny ataony mampitandrina hoe mampitandrina anareo zay fa tsy norme zao zavatra zao. Ny tany tandalàna hoy Norbert Lala Ratsirahonana. Tsy fampandrosoana mety ho valina tsy misy na kely azy raha tsy misy ny fanjakana tsara tatana na ny bonne gouvernance. Misy harem-pirenena tsika nefa mibetsaka ny mpangalatra ny harem-pirenena samy inona moa no fihinanan'izany amin'izao fotoana ny resahany. Mafy zany misy ianao aloha veriko re olona fa mba tsapanareo tsara hoe ny enga Brunel dia hoe tsy mahavita ny asany ny tompona ndraiky sa fihetsiketsehana ny BDB. Ity indray dia efa tenina amin'ny teny mihitsy hoe mpangalatra. Maro ny mpangalatra. Ny tiana tenenina hoe mpangalatra volamena eto anie. Tsy n'importe qui no mahavita manapaka bois de rose zany dia mandefa an'izany amin'ny conteneur dia mivoaka takany hoe hazo tsotra. C'est pas n'importe qui, attention, c'est pas n'importe qui koa mahavita mamoaka volamena amanjato ny kilao. Tsy maintsy olona lava tanana. Ohatrany tsy mino hoe za ve ny andeha nendrikendrika ny gara valimanana hoe ianao manao volamena, ohatrany efa tsy fitiavana kosa zany. Tsy afaka niditra amin'izany ary inoko fa tsy manao an'izany gara valimanana. Ohatrany te hiteny hoe andao endrikendrika ny gara Rajaonarimampianina, ohatrany tsy inoko zany. Andao rangahy ny arfidy mihitsy ny tenenina raha. Ohatrany tsy inoko zany. Izy ary zany. Suivez mon regard. Raha tsy misy ny fanjakana tsara tatana na ny bonne gouvernance. Misy harem-pirenena tsika nefa mibetsaka ny mpangalatra ny harem-pirenena samy inona moa no fihinanan'izany amin'izao fotoana ny resahany. Raha amin'izao fotoana ny resahany da masamy mandresy Indro izy mamerina. Amin'izao fotoana ny resahany, amin'izao fotoana ny resahany. Ary tsisy mamenatra an'izany intsony izy satria tellement efa hoe vaky eo masom-bahoaka ary vaky batsirana
partout tsisy mamenatra intsony ary zay madanjerosa an'ilay zavatra satria na mpanao na mpiteny sy mipitsikera dia tsy menatra intsony ny teny an'ilay pirenena sika nefa mibetsaka ny mpangalatra an'ireny pirenena samy inona moa no fiananan'izany raha amin'izao fotoana ny resahany raha amin'izao fotoana ny resahany da masamy mandresika rasana ny volamena tare telo fitopolo kilao ena amin'ny telopolo kilao roapolo kilao efapolo kilao ray kilao lasy tsika zay ale trafika ahoana moa no ampandrosotsika raha mbola misy zany trafika zany ahoana nampatsiahy Norbert Lala Ratsirahonana fa nisy fotoana efa nisitaka tamin'ny fitondrana izay niarahany ny antoko avy rehefa tsy mitovy intsony ny foto-kevitra ijoroana miongana nefa hoy izy izay fitondrana ialany ny avy fa misy fotoana ny lany ny avy tamin'ny tsy niaraka tamin'ny fitondrana miantony tsotra matoa miaraka an'iny atoko anankiroa tsy fanambadiana mandramaty io alliance io zay raha miasa ny tedavina amin'io misy foto-kevitra ny iverina foana hoe manazava-zany rehefa miaraka hoe zao ny foto-kevitra tokony atao nefa ndefa tena mandeha ny raha sy akatoavon'ilay eo amin'ny tena fitondrana foto-kevitra dia voateny miaraka zay hoe raha izany dia anao zay miaraka rehefa mba miaraka dia miaraka mifanaja zay le tiany tenenina ary zay zavatra tenenina zay no nazavaiko teo hoe misy ny fanarahana alohan'ny idirana sy ny erahana alohan'ny erahana sy ny idirana hoe zay kosa raha miditra ao dia zao ny zavatra tianay atao dia apparemment hiteny ny ray aman-dreny hoe nekeny le ankiray taka an'ilay minisitra ray nitaraina ho aho hoe zany eto mpanao siny fotsiny ny asakety fa ny ambadika ihany no manapaka an'io hoe sy ny avy io tongavany ny entreprise tokony andraikitra ao amin'ny fitondrana ihany tokony ho fantatritsika hoe iza ny gouverneur manana entreprise andraikitra n'izany zavatra zany dia manahana fotsiny dia tehiteny mihitsy le ray aman-dreny hoe ohatrany ataonareo minisitra fotsiny le anay kanefa ny finalement tsisy zavatra tapahany na afaka tapahany akory fa ohatrany nareo foana mandekidana ohatrany autoroute ary zay nefa le zavatra miseho misy fanarahana ozy izy ary tenina fanarahana mazava alohan'ny erahana sy ny idirana ozy ao anatin'ny zavatra anankiray efa manomboka miakatra avoavo ny feo alliance io zay raha miasa ny tedavina amin'io misy foto-kevitra ny iverina foana hoe manazava-zany rehefa miaraka hoe zao ny foto-kevitra tokony atao nefa ndefa tena mandeha ny raha sy akatoavon'ilay eo amin'ny tena fitondrana foto-kevitra dia voateny miaraka zay hoe raha izany dia anao zay miaraka rehefa mba miaraka dia miaraka mifanaja zany tsy tena no nanaran'olona eto fandraindray misy zavatra manahirana anao koa tena tsy avy leverina tsony dia voateny no miaraka nefa rany fa raha tsy zany tena miara-topoka amin'izareo zay le izy tsy tia hanonona anaran'olona eto ozy izy anaran'olona ny teneniny ary singulier fa tsy pluriel raha ohatra olona maromaro le izy hoe za tsy tia hanonona ny anaran'ireo olona ireo zay ny tokony teneniny fa za tsy tia hanonona anaran'olona eto izy olona ray zany no cible ao anatin'izany zavatra teneniny zany tsy tia hanonona anaran'olona eto ozy izy fa raha maromaro le olona tinotononona ny anarany dia tsy tia hanonona ny anaran'ireo olon'ireo eto aho ahirana anao koa tena tsy avy leverina tsony dia voateny no miaraka nefa rany
fa raha tsy zany tena miara-tokotra amin'izareo anefa rano rehefa miakatra mialatsiny zany tavan'izy rehefa zay miala amin'ny fitondrana mialatsiny amin'ny teny ity miongana amin'ny fitondrana hôtely no miakatra anefa rano fa raha tsy zany tena miara-tokotra amin'izareo anefa rano rehefa miakatra mialatsiny zany tavan'izy rehefa zay miala amin'ny fitondrana mialatsiny amin'ny teny ity miongana amin'ny fitondrana zay miala amin'ny fitondrana mialatsiny amin'ny teny ity miongana amin'ny fitondrana rehefa zay miala amin'ny fitondrana mialatsiny amin'ny teny ity miongana amin'ny fitondrana Tsisy afatra mavesatra mihoatra amin'izay. Parallèlement, ny zavatra mitsanga zany dia tena hoe ohatra ny filoham-pirenena zany tany Maroka tsy nibahana toerana tao anatin'ny communication enony mibahana tao anatin'ny sain'ny malagasy na ny vaovao eran-tany ny nisian'ny filoham-pirenena no natongavany tany Maroka. Zao an, za aloha zany tena tsy afeniko an. Marina ny tenin'ilay Arifide Ramanandraibe hoe anisan'ny olona mampalahelo indrindra, tena mampalahelo ny filoham-pirenena malagasy. Nisy exposition pour les artistes créateurs taty Frantsa zany tao amin'ny Carreau du Temple 3e arrondissement misy an'io. Ary rehefa inona izy teo amin'ny ouverture officielle na ny vernissage amin'izany organisation zany, amin'izany exposition zany, satria ity ino ty izy tao organisateur ty zany na le ACA, also known as Africa, ACA, also zay zany ALSO, known KNOWN, as AS Africa, dia fionana ary fampirantiana ara-culturale izy io. Mazava ho azy fa le sehatra c'est l'Afrique, ce sont des artisans, peintres, des créateurs d'art contemporain, ahafahana mampiseho hoe zao ny fomba na ny concept na ny approche ny artiste africaine amin'izao fotoana izao. Invité tao anatin'ny vernissage sy ny ouverture Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Iny zany nandalo fotsiny ohatran'izao iny. Ianao moa zany amin'ny mampandinika anao dia mijery ianao. Ny amin'ny Madagasikara tonga dia mibahana amin'ny communication. Ary io androzoma io zany tena hoe D-Day ngamba ny filaza azy na jour J, fa hoe ohatrany nanapa-kevitra daholo ny mpanao politika hoe eto tsika no miteny ary eto tsika tsy maintsy mibahana ny communication et ça a réussi. Satria tena démystifier complètement le nafoloe mihitsy, natakona mihitsy ny visitiny Andriamatoa Andry Rajoelina na ny invitation nandaniny tany Maroka. Autant zany pour Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay nisehoko fa ni-inviteny.
Tam'ity ary contemporain ity, ary tonga izy nisy olo tena mpanjakana frantsay tao, ihany koa iny satria manjary mitohy any amin'ny zavatra tokony tsy ambaratelo fa anjaranareo mandinika hoe takitakiny ahoana ny ambiansa atao. Raha izay, ary fidirana maimaim-poana no niditra tao anatin'izany sehatra zany, afa-tsy ny hoe ouverture officielle. Parallèlement, Tiakaty Anso non az Africa dia marina fa tamin'ny 2016 no niforona ary manao amin'izay hetsika izay izy régulièrement en collaboration avec ny ministèren'ny culture na ny gouvernement amin'ny resaka satria ilay izy misy hoe certes des artistes africains sinon d'origine africaine. Quand on dit d'origine africaine, dia mety misy frantsay ao fa d'origine africaine zareo. Eo zany le fisian'ny fiaraha-miasa amin'ny gouvernement sy ny fanjakana aty. Autant pour l'organisation au Maroc qui avait été honoré par la présence d'un membre du gouvernement actuel français, sans la présence du roi. Mpanjakan'ny Maroc fa ny premier ministre ny tonga tao. Pourtant dans l'invitation hita hoe sous le haut patronage ny mpanjaka izy ty teo adiniko moa ny anaran'izy iny mpanjaka marokana. Fanontaniana mipetraka inona nahatonga an'le filoham-pirenena le mpanjaka marokana tsy tonga tao. Na hoe raha sanatria raha diso ny renseignement-ko ahoana inona ny contour n'ity organisation soazien'le ity. Zao azavako amintsika. Rehefa maka an'ireny cabinet mitsoane ny image-nao reny, aloha zany miala tsiny fa tsy misy fomba fiasa ataona cabinet hoe mikarakara ny image-ny Madagasikara, misy nuance be dia be entre ny hoe fikarakarana ny image-ny Madagasikara sy ny image-n'le filoham-pirenena. Azavaiko, je m'explique. Ity organisation tany Maroc aty de tous les participants sans exception. Raha tsy matoky anareo ampanetretena tompoko, ampanetretena anisan'ny asan'ny teny zany. Anisan'ny asan'ny tena tenako zao izany. Zao ankoatra ny conférence organisé système onusien reny, fa organisena soit cabinet privé, soit institut entre guillemets, et d'autant plus un jeune institut qui n'est qu'à sa 3e édition, dia matetika toutes les prestations, tous les accès sont payants. Ny olona participer tamin'iny soazel du business c'est pas quoi iny
dia nandoa 1200 euro. Zay vao mahazo miditra ao anatin'le enclos na ao anatin'le toerana isian'le simulacre na le zavatra s'inscrire en faux. Zany hoe ireo olona zany tonga ao de efa malala daholo hoe je viens ici, j'ai payé, mais tout simplement pour paraître. Mais au fond de moi, je m'inscris en faux. C'est vraiment honteux, hein. Ohatrany hoe omena award ianao. Zao nanana de mena coupe ianao atao officiellerie nefa vidinao iny. Tadidiko tsara any tompokila efa maty moa izy nga feno DG insécrena tam'zany. De avy nandray trophée izy de nasehony anahy de ozako faly ery zany fier ery fa eritreretina ny namany hoe j'étais né de la dernière goutte. De ozako mantsy anazy et c'était la question fatale. Il a été refroidi satria tsy nampoziny hoe fantatra le izy. De ça vous a coûté combien moi? Karaha monsieur Fleury ozy izy. De tsy niteny izy. Maintenant, pour être invité d'honneur de ce genre de structure privée, déjà les participants, moi je sais que ça a coûté 1200 euros. Pour participer dans les travaux d'atelier, il faut aussi allonger, il faut aussi payer. Pour participer et sinon discourir, faire un discours, il faut participer. Et surtout pour être un invité d'honneur, il faut payer, il faut allonger. Teo tonga amin'ny teny hoe marina ny tenin'ny Arfidy Ramanandribe raha misy olona mampalahelo dia ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Satria le olona miara-miasa amin'le filoham-pirenena tompoko dia zazakely. Tena hoe mbola zaza miana mandeha. Raha hoe COP 15 na COP 25 na COP une, zavatra hafa zany. Fa ty dans un cadre privé payant. De atao mipoapoaka be mihitsy hoe invité d'honneur, mais vous empoisonnez en fait votre idole. Parce que ceux qui savent, ceux qui prennent le temps d'investiguer, de prendre des renseignements concernant ce genre d'événement, tonga de mahita ery ambany ery midirina misita an'le organisateur iny. Fa participation 1200 euros. Et moi, je sais, parce que ça fait partie de notre rayonnement, de nos activités, organiser des conférences, mais somme toute, nous gagnons dans l'histoire. On gagne de l'argent, vous prenez parole, vous payez. Vous allez être présent là, vous payez. Vous voulez être avoir un statut d'invité d'honneur, vous payez. C'est pour votre visibilité. Jamais reny zavatra reny vola kakafotry reny. Malaza tsy nanana ohatran'inona ozy nga Razafindraofa, ni honorable député. C'est pour ça que le roi il s'est dit pourquoi je me déplacer pour une structure pareille. Voilà. Ary ny olona invité d'honneur ary amina art contemporain tsy mandoa volana ny rera. Mandeha ny travail de lobby iny. Fa ary non tsy siany professionnalisme eo amin'le collaborateur au niveau an'le fitondrana, au niveau an'le filoham-pirenena,
Na le filoham-pirenena aty afrikana raha de Afrika raha de me fotsiny hoe et le pire c'est que misy amin'ireny intervenant reny anie karazana trappe-nigo fotsiny. PN izy, mahazo honoraire izy hoe tel expert sera présent à tel événement, il est payé. Eh ben, mahazo honoraire izy pour être là parce qu'il a un nom qui sonne. Mais izaho zao ary mahavita an'izany, j'organise, tsy hoe izaho zao fa ny groupe miara-miasa amiko satria ilainay zany ao anatin'ny asanay. Manomana conférence anankiray ngeda be avec un nom qui sonne selon le contexte de misy isa-taona io. De raha miditra anao mandoha vola satria anao mila réseau de lobbying, ifampiresahanao, mila ihany koa ianao misoany ny visibilité anao, ny image-nao. De eo nahitanao hoe ty cabinet ty mahay, mais ty cabinet ty tsy mahay ninino satria lasa le filoham-pirenena de bataina ary ny tongony de tsy mahalala akory izy ny conséquence an'iny hoe ty zavatra ataoko ty ny misy malala ty de mandoha vola ato. Mandoha vola tompoko, ne serait-ce que participer tao fotsiny, miditra tao fa tsy misy an'izany hoe invité. Reny zany le atao hoe invité mais vous payez. Vous êtes invité mais vous allez payer. C'est comme je ne cesse pas de dire, ouais, il y a quelqu'un qui se fait inviter, mais en fait, lui-même, qui est invité, mais en fait, il se fait inviter. Invité nareo amin'io zay le fitenin'le rangahy zay manko. Invité nareo amin'io aza raha vao tsy mandray fitenena na tsy makany andao re président fa mena fitenenana anao. Zay le izy. Samy mahalala an'izany daholo rehefa olona nanana andraikitra ambony tamin'ny fitantanana, amin'ny asa, manana andraikitra, surtout izahay aty amin'ny privé. Sao de eritreretinareo hoe tonga ho azy fotsiny ny fanaovana an'ity, fandaharan'ity. Misy tanjona manokana io. Misy dikany io. Zay no mahatonga ny hoe za tsy hovidianareo eto mihitsy na hoe andeha angataka aminareo. Manana ny indépendance an'ity fandaharan'ity. Satria à partir du moment, zay ny afatra farany, à partir du moment anao lié amina zavatra louche ny tananao, de atadio fa manomboka eo anao mivita ary ohatran'izay koa ny mpitondra fanjakana. À partir du moment anao lié amina affaire louche, opération louche, victoire louche na douteuse, dia takany tonoteniny Andriamatoa Norbert Lala raha tsy rahona antony hoe tandremo moa izy miala tsiny amin'ny teny an'ity ozy izy fa ny fitondrana ilanay ozy izy miongana. Veloma, mara-peona, samby hotahin'Andriamanitra. Rehefa rano rehefa miakatra miala tsiny zany zavan'izy. Rehefa zay miala amin'ny fitondrana miala tsiny amin'ny teny an'ity miongana amin'ny fitondrana. Satria misy antony ilana io. Tany Vagaindry. Misy antony ilana eo izy. Rehefa zay miala amin'ny fitondrana, miongana amin'ny fitondrana ozy. Mafy zay ary mavesabesatra tao anatin'ny 2 andro samy mihita daholo ny seho rehetra ka de ambava homana apo mieritreritra ho antsika rehetra alefa hira fahatsiarovana satria fantako fa tian'le rahalahintsika ity hira ity ka natapahany YouTube raha de alefako kely fotsiny de mba samy mba falifaly koa isika daholo.
vous avez la tension élevée. Zay zany fa dia indastrizana kely e. Zay ihany ny azoko alefa fa manjary pedin'ny YouTube tsika veloma mahafinaritra tompoko manam-peona sambo tahian'Andriamanitra. Veloma tompoko.